Miaravantsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy ihany masoa eto amin'ny ako info. Miaravantsika ihany kotratra ny taona 2024 ity. Elaela tena elaela mihitsy zay tsy nihaona ty tsy mifampizarazara ny zavatra vaovao teto isika fonana fialana tsiny noho ny asa be natao dia tsy dia nanam-potoana. Tsy janonela antsika fandroantsika iresaka mikasika ny air de verseau, mikasika ny antom-pisiantsika eto ambonin'ny tany. Matetika misy mametram-panontaniana isika hoe inona ny tena antony iainantsika eto ambonin'ny tany, inona ny tanjona, inona ny objectif ny zavaboahary. Zavaboahary no resahana eto fa tsy ny tsika olombelona irery ihany. Amin'ny volana janoary ity, manomboka ny 20 ny volana janoary ka hatramin'ny 1 ny volana janoary, amin'ny 7 ora maraina sy 7 minitra dia hiditra ao amin'ny verseau ny masoandro. Zany hoe anomboka hiditra tsikelikely ao anatin'ny air de verseau tsika manomboka amin'ny fiatombohan'ny taona 2024 ity, ary isy zany hoe ho puissant be ty taona ty ara-panay amin'ny resaka ara-panay ho an'izay olona tia karokaroka ty resaka fomba ara-panay zany dia fotoanany amin'ity taona ty fotoanany amoazanao an'izay resaka ara-panainao zay. Hiditra ao anatin'ny verseau ny masoandro amin'ny volana janvier, amin'ny 20 ny volana janvier ka hatramin'ny 21 ny volana janvier eo amin'ny 7 maraina sy 7 minitra eo dia manomboka eto zany dia mila miomana izay tia fantatra ny fiainany, izay tia fantatra ny fiainany tany aloha tany, izay tia fantatra ny zavatra iainany ankehitriny saingy tsy tsara ny mieritreritra ny zavatra hitranga rahampitso satria ny fiainana dia izao anio iainantsika eto zao. Zavatra ho resantsika ao anatin'izany air de verseau zany sy ao anatin'ilay hoe inona ny tena tanjona, inona ny tena antony antsika eto. Mizara telo izy ity, misy mbaratonga telo sa karazany telo zany fomba fijeriny olona dia ny ara-pinoana, ara-pivavahana, ara-siantifika. Ny ara-pinoana sy ny ara-pivavahana mitovitovy ihany fa saingy ny zavatra tsy mampitovy azy raha ny ara-pinoana ara-spiritual izy dia lay resaka spiritualité, resaka vibration, énergie, resaka matière ao anatin'ity planète iainantsika ty no miresaka zany rehetra zany. Fa raha ara-pinoana kosa dra izy dia namoronana zanahary anankiray izay mitondra anarana anankiray, na izany ao anatiny fivavahana ara-kristianisma na silamo na araka finoana azietika, finoana hindou na ny boudisme na ny izay mikasikasika an'izay dia samy namoronana izy ireo anarana zanahary anankiray. Inona ny antony? Mba hanalaviran'ny olombelona an'ilay rasinina ao anatiny izay niaina ny tany aloha, mba hiroro ny sainy, mba hifantoka anatin'ilay zanahary anankiray ary tsy hitongavany amin'ilay tanjona izay iaviany eto ambonin'ny tany. Ny an'ny siantifika moa tena hafa mihitsy ny azy fa ny an'ny siantifika maha siantifika zay dia ny antodiantsika eto tsy misy dikany, tsy misy tanjona ho tratrarintsika fa dia ny hiteraka dia ny hitaizany zanatsika, itian'ny olo tiatsika sy zay zany ny fiainana eto mahatonga azy ireo mamolavola sy miresaka ADN. Ao anatin'ny air de verseau io dia fotoana lisy ny éveil spirituel, zany fifoazany ara-panay ny olombelona rehetra. Tany aloha tany sika tamin'ny mbola tany akohatra, raha zay ngamba ny azoko ilazana azy, mbola tany amin'ny fiainana tany aloha mbola tsy fanay tsika tamin'izany fotoana zany, misy karazana fanay, entité, misy maromaro izy io misy izy io amin'ny alalan'ny afo, rano, tany, rivotra. Ao anatin'io ao no namolavola ny zavaboahary.
Ny zavaboahary resahina eto dia ny olombelona, ny biby ary ny zavamaniry. Ireo izay miaina, izay nahary no hariany ireo nahary. Ireo fa tsy ilay nahary. Tany aloha tany sika dia nanao fifanarahana, zany hoe nisy andiana fanahy maromaro nifanaraka entre fanahy amin'ilay fiainana ety an-tany. Ety an-tany sika dia manana tanjona lehibe, tsy no hoe ho any amin'ilay fiainana mandrakizay na andeha hiandry ny fitongavany Jesosy Kristy, na hiandry ny fitongavany tsy haiko Mahome na Allah, tsy haiko, tsy izay tompoko. Tsy izay ny antony diantsika eto, fa ny eto ambony tany dia fanarenana, fianarana mba hitongavana any amin'ny dimension ambony ary ambony kokoa, mba ho lasa être supérieur any aoriana any. Zany hoe misy karazana ambaratongany ohatrany tohatra maromaro no fianarana ho atao, ary avy amin'ny alalan'izany no nahatonga ny tandrefana nakatahaka an'ilay fianarana tao amin'ny fianarana tany amin'ny olona originaly tany aloha, zay nitratran'izy ireo sy ny anaran'izy ireo mantsy dia ny tao Egypte antika. Tao ny anaran'izy ireo satria ny fianarana tao amin'ny Egypte antika dia araka ny ambaratonga, zany hoe anatin'ilay piramida izay lazain'ireo mpikaroka hoe fasana, dia tsy fasana velively fa misy karazana dimension araka an'ilay échelle iakaranao, araka an'ilay tohatra iakaranao. Zany hoe misy karazana ambaratonga ohatrany hoe amin'ny classe de T1 zao ohatra dia classe hafa ina dia hafa ny zavatra ianaranao ao, dia miakatra classe de any amin'ny faharoa izy iny dia fa dimension hafa ny ana, dia miakatra ambony dimension jusqu'any amin'ilay ambony ary amin'ny connaissance, azahoana an'ilay connaissance mahatonga ny aziatika miresaka ny chakra, mahatonga ny aziatika miresaka ny chakra anankifito. Zany hoe rehefa tonga aty amin'ny tapony aty dia ilay misy an'ilay connaissance. Ny antony hitongavantsika eto ambony tany zany aloha, mbola tsy tonga teto ambony tany isika olombelona, dia efa ny fanao fifanarahana entre ny âme na ny fanahy tany amin'ny toerana dimension misy andreo fanahy ireo, toerana misy andreo any, manoloana ireo anjely, manoloana ireo arkanjely, manoloana ireo nahary izao tontolo izao, zany hoe être supérieur na créateur de l'univers. Ametrahana fanontaniana ianao hoe inona ny zavatra tianao ianarana, inona ny zavatra tianao harenina mahatonga anao te hiverina any ambony tany, inona ny fanirianao, inona ny zavatra tianao. Arakaraka n'ilay valiteninao no amerenana anao any ambony tany. Raha ohatra anao hoe tia hanarina n'ilay fomba fitiavana, ohatra tsy mahay mitia anao, ohatrany hoe tia olona be da be na tia tena ohatra, na hoe tsy manana patience, dia raha izay no zavatra omenanao no angatahanao, dia zay no omenanao dia misy fifanarahana entre âme maromaro. Zany hoe io âme maromaro io anatin'izay ny zavaboahary rehetra, anatin'izay ny biby izay hifanerasera aminao, ao anatin'izay ihany koa ny plante na ny zavamaniry izay hifanerasera aminao, izay anananao sympathie na empathie, dia ao anatin'ireo rehetra ireo mifanao ohatrany hoe contrat any amin'ilay toerana dimensionnel misy an'ireo entité ireo, dia miverina dia an-tany ianao dia ny zavatra ataonao ety an-tany hanarina, zany hoe hianatra an'izay zavatra zay dia mianatra mitia. Ao anatin'ireo olona nanao fifanarahana taminao ireo dia misy fifanarahana izay hanaratsy anao, handatsanao, hampijaly anao ara-pitiavana, mba hahaizanao manarina sy mianatra an'izay. Zany fifanarahana nataonareo tany amin'izay toerana tany aloha tany dia efa ny fanarahana, zany hoe consentia ilay fanahy hoe tandremo rehefa tonga any ambony tany ianao fa izao fifanarahana atao aminao za dia hifanaraka aminao, hampijaly anao ara-pitiavana, hampirafy anao dia hanao izay fijaliana rehetrarehetra ataoko aminao. Za kosa indray hampijaly anao miresaka patience, zany hoe ataoko izay rehetrarehetra tsy hanananao patience amin'ny fiainanao. Amin'izay fotoana izay ianao mianatra
fampianarana anao iny fa ny ireo olona rehetra mifanena amintsika reo zany na ny biby zany na ny ravina zany na inona zay mitiatsika mampianatra atsika mankahala atsika dia efa nanao fifanarahana taminao tany alobe tany. Ny atoditsika rehetra ambonin'ny tany da eto ambony tany tsika dia hianatra sy anarina an'izay zavatra resahako zay. Eto ambony tany dia misy kategoria anankitelo, kategoria na ambaratonga telo ny fiainana eto ambony tany. Ny filazan'ireo mpikaroka reo azy moa dia hoe misy lanitra fito, zany hoe eto amin'ity planeta rehetra iainantsika ty dia misy lanitra fito raha araka ny filazan'izy ireo azy. Fa amiko indray izy dia ataoko hoe ambaratonga, azo atao hoe lanitra ihany angamba satria rehefa ambany mantsy ianao dia misy an'ilay lanitra totoavinao dia ataontsika hoe lanitra ilay izy. Rehefa tonga eto ambonin'ny tany sika, vita ilay fifanarahana entre an'ilay âme tany amin'ny dimension misy an'ireny toerana misy an'ireny âme reny dia tonga ety ambonin'ny tany sika. Manao an'ilay fianarana, fanarenana sy ny étape rehetra, izay processus rehetra ataonao. Rehefa vitanao ilay fanarenana ataonao dia apetrakao voninanao miteny amin'ireny âme reny ianao jusqu'any amin'ny être supérieur any hoe vita mission nataoko dia vonina ny tenako ametraka ny enveloppe corporelle ety ambony tany, zany hoe mivatatsika zany. Ireny olona reny matetika dia ny olona efa nahavitan'izay dia ny olona matetika izy fotsy volo, efa manana an'ilay volo fotsy zany arakaraka n'ilay fanarenana vitany, ny asan'ny volo fotsy aminy na ny mahasola ny lohany dia mandeha ampela olona dia maty, na izy any amin'ny hôpitaly aretina tsotsotra, na izy matory dia miala ho azy na mandeha ho azy, zany hoe vonina izy ametraka an'ilay vatana corporelle. Ireny olona reny tsy tsaraina, tsy mahazo tsaraina reny satria efa niverina imbetsaka teto izy efa ny se réincarné imbetsaka izy nanarina le zavatra natao dia vitany iny dia miala moramora izy. Fa ho an'le olona izay mbola miverimberina eto ambony tany, misy andiany anankiroa izy io misy ary amin'ny partie gauche na à droite dia samy manarina sy mianatra le zavatra ataony, fa ny anankiray ry ratsy foana dia miakatra ambaratonga ohatran'izay dia lasa être supérieur na zavatra ratsy foana izy. Ny aty ilany aty indray koa dia amin'ny zavatra tsara foana dia lasa ho être supérieur izy plus tard. Ny karazan'olona zany hoe maty tampoka na tsy vita le mission zay nataony dia maty izy dia midina any amin'ny ambaratonga voalohany dia any ambanin'ny tany. Any angambany no mieritreretin'le olona hoe eritreretin'ny karazan'olona hoe elo na afobe. Tsy afobeny any fa any zany toerana fitsarahana. Tsy maintsy midina any amin'ny ambaratonga ambany dia any le lazain'le mpikaroka hoe lanitra voalohany. Tonga any ianao dia tsarainy ireo, misy karazana entité fanay mitsaranao any dia arakaraka izay fitsarananao any no ataonao hoe iverina avy ianao hanarina ilay zavatra tsy vitanao, arakaraka valiteninao any no iverenanao eto ambony tany, eto amin'ny lanitra faharoa. Neto dia tsy natao hoe hiteraka dia hitia olona dia hitetitetika izay karazana fitiavan'olona, lehilahy marobe na vehivavy marobe dia hanakarena dia hiady andehanao sorona karazan'olona mba hananana harena diso be zany. Tsy ohatran'izay mihitsy ny zavatra antodiantsika eto fa fanarenana sy fianarana. Rehefa vita ny fitsarananao any amin'ny ambaratonga voalohany dia miditra eto anao amin'ny ambaratonga faharoa, mianatra an'iny zavatra nareninao iny, vitanao iny dia voninanao mandeha any amin'ny étape fahatelo. Any amin'ny étape fahatelo anao mbola mianatra indray ianao fa tsy hoe tonga any amin'ny étape fahatelo ianao tonga dia lasa être supérieur sanatria fa mbola mianatra anao, mbola afaka averina aty ambony tany ianao raha ohatra ka misy olana amin'le fianaranao any mety hoe tsy feno dia afaka miverina indray ianao dia mitovy amin'ireo saka izay manana fiainana impito miverina. Rehefa tonga
Ny misy ndray any amin'ilay amparatonga voalohany dia misy mandà mihitsy n'ilay amina hoe za tsy hiverina intsony fa aleoko mijanona eto. Zay anankiray. Misy ndray karazan'olona izay matitampoka ety ambonin'ity tany ity. Rehefa matitampoka izy na ny vonoina izy dia sady tsy afaka makany amin'ny ambaratonga voalohany izy no tsy afaka miakatra any amin'ny ambaratonga fahatelo fa mirenireny eny ilay fanahy di very. Zany hoe amin'izay fotoana izay izy no mitady moyen isitomana karazana olona manana énergie spécifique, manana izay olona manana karazana énergie manokana mitokana, zany hoe afa le énergie-n'le olona hoe mahay mahafantajavatra na mahita zavatra mahatsapa mifanaraka na mifankahazo amin'ny fanahy hafa. Dia ireny karazan'olona reny no antsointsika hoe fantôme na angatra na matotona. Tsy ilay fanahy no ratsy toetra na inona fa le énergie kely sisa ananany anitomany an'ilay olona zay manana fanahy énergie ambonimbony noho izy dia le énergie le onde amin'iny no ampiasaina amin'le matiera manodidina anazy, na izy manaitra an'le olona na izy miseho amin'ny alalana endrika zavatra hafa na endrika olona, anitomana an'iny olona iny mba hitraversena anazy any amin'ny toerana tokony hisy azy, na zany hoe alefa any amin'ilay toerana tokony hitsarana anazy. Reny ny ataontsika hoe antsointsika hoe matoto na fanahy. Ny fanahy karazana roa, misy karazana fanahy ratsy, misy karazana fanahy tsara. Ireo rehetra reo dia mifamatotra amin'ilay heure de verseau, zany hoe fotoanany iresahana anazy amin'izao fotoana izao. Ny antony tsy ahafantarantsika sy ny hanafenanantsika n'izany rehetrarehetra zany dia miankina ihany amin'ilay fanarana natao tany amin'ilay amina tany aloha. Satria rehefa nanaiky ianao hoe izao ny zavatra ho ataoko rehefa tonga any ambonin'ny tany, itony daholo fianakaviana tiako hiainako. Ny ray aman-dreny tiako hitaizana, ny anadà tiako izay ho anadàko, na ny ravaviko ary ny namako, ny biby izay hiaraka hiaina amiko any, ary zao ny anarana fidiko safidiko hitondra ny vatako any ambonin'ny tany. Io vatana io dia efa misoratra any amin'ny kasika ny fanahinao. Rehefa rehetrarehetra mikasika anao zany dia iny anarana nomenanao iny sy ny anarana fanampiny anarana zay nomenanao iny no ahafahanao mamelona sy mampiaina an'le énergie sy le vibration ao anatinao na ireo onde rehetrarehetra ireo. Anaty amin'ny alalan'iny anarana iny nomenanao iny no ahafahanao mamolavola an'ilay resaka onde, satria io feo mivoaka amin'ny vavantsika io mélodie izy io dia onde amin'ny alalan'ilay matiera ao anatintsika nanaovana antsika anatin'izany ny rano, ny herinaratra izay ahafahantsika mihetsika sy ahafahantsika miaina, ahafahantsika mamoaka n'ilay onde mahatonga antsika mitendry, mahatonga antsika anana ahafantatra fofona, mahafantatra onde zany ny vatantsika. Voilà. Dia anatin'io anarana io no nahatonga ny tandrefana rehefa ny ala avy any Kaukazy dia nianatra nampianarina ilay resaka teknôlôjia dia fantatry n'izy ireo daholo tao anatin'izany rehetra zany matiera nanaovana ny olombelona sy ny zavatra miafina rehetra. Ary io dia tao amin'ny Egypta antika no nanalana ny boky nampianarana anazy ireo, ary anisan'izay no nahatonga ireo vahiny tandrefana namorona ny resaka fanandevozana, nalaina natao fanandevozana dia novaina ny anarantsika. Novaina ny anarantsika, mena anarana hafa, mena fanompona anarana hafa, anarana vahiny na anarana zavatra hafa nomenantsika dia very ilay mahaizy antsika. Zany hoe ilay fanahy nanao fifanarahana tany amin'ny toerana nisy azy tany tsy izy tsony ny eto rehefa novaina ny anarany, ary zany mahatonga n'ilay ratsy le mametapetaka anarana, ratsy le manome surnom. Anisan'izany natonga azy ireo nanovany feo, nanovany anarana na ny fiteny ampiasainy eto ambonin'ny tany. Ho raisiko ohatra ny fiteny hoe tompo. Ity tompo ity dia mandiso ny fomba fijerintsika gasy rehetra, satria tsika mieritreritra hoe zany tompo zany dia Jesosy Kristy ny resahanao. Diso be zany. Misy aza manova azy ity mihitsy hoe tompo. Mila tandremana ilay mot vibration, io teny mivoaka mivava io ka io vibration io manimba zavatra betsaka manodidina ny
atmosfera zay iainanao. Ny tompo resahana anatin'ity izay resahany ireo tandrefana zay antsoina hoe maître, seigneur, dia ilay tompo ny andevo, izany hoe ilay olona nividy andevo na nomena andevo maimaipoana, izy lasa fananany ilay olona, novainy ny anarana, novainy mikasikasika anazy, nesoriny tany amin'ny toerana na tany amin'ilay firenena ny ainany izy de afindrany amin'ny toerana hafa. Izy no antsoina hoe tompo eto. Ary zany mahatonga antsika very, mahatonga antsika mieritreritra hoe mivavaka sika fa tsy mahazo valimbavaka, dia diso le zavatra tenenina, le mot tenenina diso tsy tokony ho izy dia lasa contraire an'ilay zavatra angatahantsika amin'ny Zanahary no azontsika. Tompo zay antsonao dia zay tomponao zany hoe anao zany andevon'ilay Zanahary antsonao anao raha ny tena marina, satria tompo no teneninao nefa ny anao aveto anao manonona anarana Jesosy na tompo Andriamanitra, tsy haiko intsony zay zavatra ataonao rehefa mivavaka anao fa mila tandremana be izy io. Ny tompo resahana eto na ny seigneur ho an'le olona mivavaka hoe oh mon seigneur, dikan'izay dia ilay olona nividy ilay andevo, tompon'ilay andevo, nanomena ilay andevo maimaipoana ka lasa fananany iny olona iny izay zavatra tiany atao azony atao amin'iny, na ho kapohany na ho vonoany na na zay azony atao rehetra azy iny. Zay no antsoina hoe tompo ny zavatra anankiray. Ka eto fantatry n'ireo tandrefana tsara, ary zay natonga antsika lasa faible, satria betsaka be manontany hoe inona moa natonga antsika raha tena nahay ireo Egyptianina tany aloha, raha tena nahay ireo gasy taolo tany aloha sy ny rehetrarehetra, nanino tsika lasa faible be, nanino tsika lasa simba, voa, resy nireo vazaha tany amin'izy tany amin'ny Caucase, tany amin'ny tendrombohitra tany Russie, dia nampianarina ry nisy mpamitaka izay mainty hoditra ihany no nampianatra azy ireo, izay Egyptianina mainty hoditra ihany nampianatra azy ireo izay zavatra secret tao amin'ireo Egyptianina ireo no nampianarina azy, ary iny zavatra nampianarina azy iny no nampiasainy amin'ny zavatra ratsy hamonoana hanambakana ny mainty hoditra. Ataontsika zaraiko roa izy sao de manjary lava loatra fa androany aloha zay aloha ny zavatra ho resako androany mikasika an'ilay antodiantsika, antom-piasintsika eto ambonin'ny tany sy ny fandraisan'ilay resaka heure du verseau. Ty heure du verseau ty mbola ho resahako ary lavalava matetika ao anatin'ity taona ty, satria anatiny ao an-dalana hiditra ao anatiny sika zao ka taona sy fanaovana éveil spirituel zao amoazana n'ilay masom-panahintsika, ka betsaka be ny zavatra zay tsy fantatsika ary hivoaka ho azy ho fantatry ny olombelona anatin'ity taona ty indrindrandrindra ao amin'ny taona 2025-2026 io tsika tena ao anatiny. Ka androany aloha zay aloha ny ho resako satria manjary lava loatra, dia amin'ny manaraka tohizantsika indray dia mijanona eto amin'ny Aquinfo foana fa mbola betsaka be ny zavatra ifampizarantsika eto. Ny zavatra antsika nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany veloma daholo tompoko.